efa mizotra amin'ny lalan'ny fiadanana izy ireo. Fanomeza toko lehibe atolotra ho an'ireo sisa, averimberiko mihitsy zany, olombitsy izy ireo. Fanomeza toko lehibe atolotra ho an'ireo sisa. Io no hitantsika koa eto amin'ny toko 7:7. Tamin'ny toko 7:7 zany dia hitantsika tsara ny asarobidiny aza matahotra. Eto amin'ny toko 7:7 misongadina ny fanomeza toko satria efa voalohany vidiny eloka nitrosam-pahotana zany, dia misongadina koa ny fanomeza toky fa ireo sisa dia sarobidy tokoa amin'ny Jesosy. Amin'izay resahana amin'ny toko 7:7 dia tsy izay momba ny lasa efa nitanterahan'i Jesosy ihany, fa izay rehetra momba ny ho avy anolorana fitahiana koa. Ka na amin'izay lasa na amin'izay ho avy dia izao ny famonjena izay entin'i Jesosy, izany no fototra, izany no andrikiana. Hitantsika amin'ny toko 7:7, andininy voalohany, andininy fahatelo, andininy 4:10, andininy 5:20. Ao amin'ny Isaia toko 7:7, andininy voalohany, andininy fahatelo, andininy 4:10, andininy 5:20. Izahantsika tsy vakiana tsony satria lasa be ny fotoana. Fa manampy an'ireo izay lazain'ny Isaia toko 7:7 fototry ny resantsika, dia jereo fa manazava an'ireo koa ny Isaia toko 4:7, andininy 5, andininy 12, andininy 7:7. Isaia toko 4:7, andininy 5, andininy 12, andininy 7:7. Io le lazaiko teo hoe mifameno satria fehezana iray ihany ny toko 7 hatramin'ny toko 7:7. Ka izay niresahana tamin'ny toko 7:7 misy tsahivona amin'ny 3:7. Dia izay resahana amin'ny 3:7 iny fa azavaina ny ray ao amin'ny 4:7. Hitantsika koa ao amin'ny Isaia toko 2:7 ny amin'i Jesosy ilay mpanompon'i Jehova. Dia rehefa ifindritsika iresaka ny toko 4:7 dia eo no hoe Jesosy antsoina ho mpanompon'i Jehova, fa tonga koa no hoe ny fiangonana ny Israely olon'Andriamanitra zany dia antsoina koa hoe mpanompon'i Jehova. Ary efa hitantsika tany amin'ny toko 7 fa i Kyrios mpanjaka mihitsy no nantsoina koa hoe mpanompon'i Jehova. Arak'izany dia ao an-tsaintsika ny hoe Kyrios mpanjaka mpanompon'i Jehova, Jesosy mpamonjy sy mpamelona mpanompon'i Jehova, ary ny Israely olon'Andriamanitra na isika fiangonana mpanompon'i Jehova. Amin'ny toko 7 ny Kyriosy, amin'ny toko 4:7 ny Jesosy, amin'ny toko 4:7 tsika izao dia ny fiangonana ny Israely no tondroina ho mpanompon'i Jehova. Ho hitantsika rehefa tonga any amin'ny toko 7:7 fa somary misy fifangaroany kely ihany izy ireo satria samy tondroina ho mpanompon'i Jehova. Miantso ny Israely ho mpanompon'i Jesosy mba ahafantatra mazava sy ho vavolombelona anambara fa tsy misy Andriamanitra
afa-tsy izy Andriamanitry ny Israely, Jesosy zany. Mitandrina tsara zany tsika rehefa miresaka. Raha mijanona fotsiny manao Andriamanitry ny Israely eo tsika efa tsy miezaka manonona hoe Jesosy, dia fatorin'ny fampianarana jodaista fotsiny. Ka iny zany no ezahana azavaina sy tandremana tsara mba hampety ny fifandraisana sy azahoana tsara zay lazaina. Dia ny hoe amin'ny toko 750 dia manatitantitra ny hoe tsy misy Andriamanitra afa-tsy ny Andriamanitry ny Israely dia Jesosy izany. Io zany zavatra anankiray zay lehibe tokoa. Antsoina ny Israely voalohany ahafantatra mazava fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jesosy. Fa faharoa, antsoina ny Israely hanambara fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jesosy. Zavatra roa samihafa matanjaka be zany. Fa miaraka amin'izany no ananti-tanterana mazava fa tsinotsinona ny sampy rehetra, na iza io, na avaiza io. Isika monina amin'ny tany be fanompo-tsampy dia mahalala hoe misy sampy any anaty rano, misy sampy any amin'ny vato, misy sampy any bodiazy, misy sampy any tendrombohitra. Fa na iza io, na avaiza io, tsinotsinona. Ary tsy nisa iatoko 470 ihany no manazava an'izany, fa manokana fotoana kely dia vakio maharitra ny Jeremia 10 andininy 1 ka hatramin'ny 10. Fa antitanterinao koa ny hoe tsinotsinona ny sampy, na iza, na avaiza. Eto ary dia tiako ny mitondra fanazavana misy amin'ny hoe mijoro vavolombelona sy ny hoe manao fanekemponoana. Satria izao, ny Israely voalohany dia antsoina hijoro vavolombelona. Vavolombelona mahatokana an'Andriamanitra, vavolombelon'ny asany. Ny fiangonana koa dia antsoina ho vavolombelona ny amin'ny Jesosy sy ny asany. Amin'ny fijoroana vavolombelona dia eo ny hevitra milaza hoe milaza fa marina ny maha-izy azy an'Andriamanitra sy ny fahamarinana an'Andriamanitra. Manaporofo fa marina Andriamanitra sy ny fahamarinany. Zay ny atao hoe mijoro ho vavolombelona. Fa ny Israely koa dia natsoina hanao fanekemponoana, ary ny fiangonana koa dia natsoina hanao fanekemponoana. Ka ny fanekemponoana zay ataony dia voalohany fanekena fa tsinotsinona ny sampy. Ity dia mitovy amin'izay lazaintsika ao amin'ny batisa, mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Fa ny fanekemponoana koa dia milaza fa mino an'Andriamanitra velona izy. Ity zay ataontsika ao amin'ny batisa koa. Mino an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina arak'izay ataon'ny fiangonan'Andriamanitra. Amin'izany dia tiako ny misarika ny sainareo ilaza hoe tsy mitovy ary ny hoe mijoro vavolombelona sy ny hoe manao na manambara fanekemponoana. Tsy mitovy ary ny hoe mitondra fanamarinana, milaza fa marina
Andriamanitra ary marina ny fahamarinan'Andriamanitra rehetra sy ny hoe manambara mazava ny mahatsizy mihitsy ny sampy ny devoly sy ny momba azy ary ny manaiky ampabe maso fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Andriamanitra Israely Jesosy tompontsika izany. Ity fanekemponona ity dia fanalambaraka ny fahavalo sy fanomezam-boninahitra izay inoana ka tsy mitovy amin'ny fijoroana ho vavolombelona izany. Noho ny amin'ny famonjena ireo mpanompo sampy fahiny dia tonga mpanompon'i Jesosy. Zay ny mahasarobidiny atao hoe famonjena. Olona izay nanompo sampy fahiny, na ho Andriamanitra iza io, na ho Andriamanitra iza io, ivelan'Andriamanitra raisy zanaka ary fanamasina. Ka na sampy nentim-paharazana io, na Andriamanitra tsy izy amin'ny alalan'ny filazanan'i Jesosy ho olombelona ihany, tahaka izay ataon'ny vavolombelon'i Jehovah zany, na filazanan'i Jesosy ho Andriamanitra ihany, tahaka izay ataon'ny mormone zany, na filazanan'i Jesosy ho mpaminany lehibe fa tsy mba Andriamanitra akory, tahaka izay ataon'ny Silamo zany, na ho iza zay Andriamanitra hafa ivelan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no tompoin'ny olona. Ny famonjena izany hoe ny asa zay nataon'i Jesosy no manaisitra ilay nanompo sampy, na nanompo ny alaza, na nanompo ny zay tianareo tononona fa izy daholo reo fanompo sampy rehetra eo, dia tonga mpanompo ny Jesosy marina. Fa tsika mitandrina sy izay milaza ho dahalo ny vafo rehetra io dia iverinao marina. Dia avy nanompo Andriamanitra hafa dia hanompon'i Jesosy azafady. Dia samy be reharery hoe dahalo ny vafoa tsy dahalo ny vafoa ry. Fitaka azahoan-karena reny, fomba fahazahoam-bola reny, ary fanompotsapy amin'ny endriny ankehitriny koa zany, satria tsy misy zay fiakofana amin'ilay vompy tamin'ny hazo fijaliana marina, fa misy zay fanandratana ny tenany. Zany mila tandremana tsara zany. Fa eto dia mazava tsara, ny famonjena dia fangalan'i Jesosy ilay nanompo sampy, ilay nanompo Andriamanitra tsy izy, ho tonga mpanompon'i Jesosy marina tokoa. Arak'izany dia tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny nisian'ilay mpanjaka jentilisa Kirusy nentina namonjy ny Israely afaka tamin'ny fanompotsapy. Ity dia averimberiko mihitsy hoe mpanjaka jentilisa Kirusy fa nentin'Andriamanitra namonjy ny Israely, ka ny Israely nanompo sampy niaraka tamin'ny Babylonianina dia tonga manompo an'i Jehova, tonga manompo an'i Jesosy. Hitantsika zany ao amin'ny Isaia 1:7-20, ao amin'ny Isaia 4:7-9, ao amin'ny Isaia 4:9-1:10, ao amin'ny Isaia 9:7-4:10. Nahafaly an'Andriamanitra fa nanatanteraka ny sitrapony Kirusy mpanjaka, fa mitondra fifaliana be lavitra noho izany ho an'i Jesosy ny mahitatsika mitaona jentilisa hiala amin'ny fanompotsapy ka hanompo an'i Jesosy.
Ity dia fanamby lehibe. Efa napetraka efelemy maela fa mbola tsy vitany. Izao ny fanampitsika. Kristianina Loterana anankiray mitady jentilisa vaovao anankiray hampidirina hatao batisa. Efa renareo ve zany? Zany no fanampitsika efa ela. Mitady jentilisa anankiray ny kristianina Loterana anankiray hatao batisa. Izany no mahafaly an' Jesosy. Eto dia Kyrios mpanjaka jentilisa no nanafaka ny Israely tamin'ny fonom-poatsampy. Fa amin'izao ianao kristianina be io, ianao fifoazana be io, ndana mitady jentilisa hatao batisa. Zay ny fanampitsika efa ela. Nanomboka tamin'ny taona 2000 no nanao fanambarana teo anivon'ny fiangonana Loteranina eran-tany tsika hoe telo tapitrisa ny efelemina. Tamin'ny taona lasa dia mbola izay no navoaka ny tao anaty sitoaibany telo tapitrisa ny efelemina. Dia nanontany ahy izy tamin'ity taona ity, firy no soroatana eo amin'ny statistika 2018 président? Soroato hoe efatra tapitrisa. Ifindratsika amin'ilay fizarana faharoa lehibe amin'le Deutéro Isaia fa avelantsika amin'io toko 420 io ny filazana ireo teolojia maromaro efa navoitratsika ireo. Zao zany tsika dia mijery ny ray ny Isaia toko 720 hatramin'ny toko 750. Ao tsara ny fipetraky ny teny fikasana sy ny fampanantenana rehetra. Fa amin'ity toko ity ndray reto vondrona reto zany dia lazaintsika mazava tsara ny hoe manafay izay manohitra ny zanany malala ny Andriamanitra. Isika omaly dia namaky ny Mateo toko 7:7 sy ny Mateo toko 7:5 itenenan'Andriamanitra mivantana hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Na natao batisa Jesosy, na niova taretany tendrombohitra Jesosy, ary nampino hoe izy no henoy, izy no henoy. Kanefa dia hita fa miseho mandrakariva ny fanoerana na fandavana ny zanak'Andriamanitra. Raha mijerytsika amin'ny filazantsara ny John, indrindra ny toko 9 dia tondroin' Jesosy mazava zany, lavin' olona izy. Fa na eto amin'ity Isaia ity dia miseho tokoa zany fandavana izany. Tahaka izay efa voalaza tany aloha dia manafaka ny Israely amin'ny fanandevozana Andriamanitra. Ity fanandevozana ity dia mahakasika ny lafiny politika, mahakasika ny lafiny sosialy, mahakasika ny lafiny toe-karena, ary indrindrandrindra mahakasika ny lafiny ara-pivavahana. Dia Isaia no entin'Andriamanitra manambara izany sy manatanteraka izany. Satria izay ny ventiny resantsika tamin'ny Isaia tamin'ny teny fitarenteny hoe ny tapany voalohany amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko 730 dia manambara Isaia zao no hitranga. Amin'ny toko 7 hatramin'ny toko 990 manatanteraka Andriamanitra io fa mitranga. Ka Isaia no fitaovana nentin'Andriamanitra nanambara sy manatanteraka izany. Ny fanavotana ara-panahy, io ny ventiny, io ny fototra, io ny kendren'Andriamanitra. Ary zany no anarahany ny zanany, zany no anomezany an' Jesosy. Dia Jesosy manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Izy Jesosy no nandoa ny vidin'ny ota.
Jesosy nitsangana tamin'ny maty ka mandray ny voninahitra lehibe ao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ray. Raha bangoina zany ny toko 770 makany amin'ny toko 750 dia mitodika amin'izany ny 24. Fa ity tsy azo dinganina fa tsy maintsy resahako. Na dia misy fanafahana ara-politika, na dia misy fanafahana ara-tsosialy, na dia misy fanafahana ara-toekarena, dia ny fanafahana ara-pivavahana indrindra, ny fanavotana ara-panahy indrindra, ny anolorana famelan-keloka indrindra, izay no kendren'Andriamanitra. Mahitsy be aho milaza azy aminareo fa tany aloha dia tsy dia tena mbola ny fiangonana loteranina no tafiditra lalina, fa amin'izao fotoana izao na dia ny fiangonana loteranina azy dia betsaka ny tafiditra lalina, ka tsy mihevitra ny asarobidiny famelan-keloka, tsy mihevitra ny asarobidiny famonjena ny fanahy. Zay antony réformationa. Fa na dia loteranina aza zay mandray lova ny réformationa dia latsaka amin'ny atao hoe filazantsara sosialy, latsaka amin'ny atao hoe filazantsara politika. Ka dia tsy vitsy ireo mandany andro manao tolona politika sy tolona sosialy ary tsy afaka miresaka akory ny asarobidiny famelan-keloka. Ka fahavoazana lehibe zany. Aveza zany fahavoazana lehibe zany avy amin'ny tsy fahazahoana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra na fandisoana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Zao koa nefa raha voaray iainana ivelomana ny famelan-keloka, raha miaina ny fahadiovam-panahy azony tokoa ny kristianina tsirairay, dia tsy azo eritreretina ny hoe tsy misy akony eo amin'ny fiarahamonina sosialy, politika, toe-karena zany. Fa mitombo isan'ny kristianina sangy mitombo isan'ny mpanao kolikoly, mitombo isan'ny kristianina sangy mitombo isan'ny mpamono olona, mitombo isan'ny kristianina sangy mitombo isan'ny halatra. Vokany mitombo ny herin'ny fahantrana. Dia moa tsy misy dikany eo amin'ny fiainana ara-toe-karena ve ny nandraisana sy velomana ny famelan-keloka. Eo tsika zany no mitandrina tsara mba tsy ho latsaka amin'ny ankavia na ho latsaka amin'ny ankavanana zay samy mety misy fahadisoana. Ny Isaia toko 770 no mitarika ity vondrona anankiray amin'ny fizarana lehibe faharoa amin'ny Deutéro Isaia ity. Raha ny testamento taloha ny jerena dia manambara mazava fa ny Mesia dia hijaly sy ho foaty noho ny ota. Zay ny ventiny eto amin'ny toko 770 eto. Ny Mesia na ilay mpanompon'i Jehova zay voaresaka amin'ny toko 570, toko 470, toko 470, ino resahana amin'ny toko 770 zay ivon-javatra. Ka izao ity Mesia ity mpanompon'i Jehova ity dia hijaly ho faty noho ny ota. Tsy ny ota nataon'izy tenany anefa na hijaly izy na ho faty izy dia tsy noho ny ota nataon'izy tenany fa noho ny ota nataon'ny hafa indrindra. Izao no ilazan'ity Isaia toko 770 azy ity. Iseho zany fijaliana
sy fahafatesana noho ny ota izany mialohan'ny andravana izao tontolo izao. Iseo zany mialohan'ny fehezana tanteraka ny herin'ny Satana. Iseo zany mialohan'ny fanjakana rivo-taona. Iseo zany mialohan'ny fahamarinana mandrakizay, ny fiadanana ary ny famirapiratana mandrakizay. Ny dikan'izany dia izao, ity Isaia 7:7 ity dia efa maminany sahady izay ho lazain'ny apokalipsy, izay faminaniana koa fa tsy hafa. Dia ohatrany mahay olona rery ny mahay an'io ve? Hijery antsipiriany kokoa amin'izay ny 7:7 tsika rehefa nahatafita izay hevitra kapobeny momba ny 7:7 hatramin'ny 7:15 izay. Ny 7:7 dia misy 9:20. Amin'io 9:20 io dia ampitainy Isaia mpaminany ny misiona ny mpanompony Jehova sy ny fahombiazany zany misiona ny mpanompony Jehova izany. Ny dikan'izany fomba ilazako azy zany dia hoe mizara roa sahady ity Isaia 7:7 ity. Ny tapany voalohany iresahana ny misionan'ny mpanompony Jehova, ary ny tapany faharoa iresahana ny fahombiazan'ny misionan'ny mpanompony Jehova. Ka ny fizarana azy ny 9 hatramin'ny 7:20 miresaka ny misionan'ny mpanompony Jehova, fa ny 9:4 hatramin'ny 9:20 no miresaka ny fahombiazan'ny mpanompony Jehova. Dia azonareo an-tsaina avy hatrany fa amin'ilay tapany faharoa no misy ny teny fanevantsika. Dia ho resahantsika zany zao lay misionan'ny mpanompony Jehova. Zay hitatsika voalohany eo dia ny hoe tena tandrify ho amin'ny misionany ilay olona nantsoina ho mpanompony Jehova. Ny tiany lazaina amin'izany dia hoe tsy diso ny safidy raha naniraka ity mpanao mission ity, fa tandrify tsara izy. Amin'ny 7:7 andininy voalohany dia asongadina ny hoe voantso marina ho amin'izao misionany izao ny mpanompony Jehova, Jesosy zany. Voantso marina, zava-dehibe ny fipetraky ny atao hoe fiantsoana. Misy olona tsy antsoina akory dia manao, fa ity tena voantso ary tandrify izany fiantsoana izany. Amin'ny fiantsoana ny mpanompony Jehova dia asongadina ny hoe manan-kery hanohitra ny faharatsiana rehetra ny teny lazain'ny mpanompony Jehova. Hoy isika mamosira ny teny izay aloky ny vavany. Ny Isaia 7:7 andininy faharoa a. Fa rehefa mijery an'io anareo dia hita any amin'ny apokalipsy 1 andininy 4:12 sy ny apokalipsy 7:7 andininy 5:12 ny fahamarinana zany. Ary atsika dia ampiasa micro kely indray
aiza ilay anankiray izy anao maki ny apokalipsy toko voalohany andininy 9:10 dia misy tokony hamaky ny apokalipsy toko 7:10 andininy 5:10 mbola mampianatra ary ny tanakitana fisiteny tanany akavanana izy ary misy lavatra maranitra roa lela mivoaka avy teo am-bavany ary ny kareny dia tahaka ny masoandro mamiratiratra amin'ny heriny. Amen. 7:10 apokalipsy any apokalipsy toko 7:10 andininy 5:10 Isika mianaran'i Jesosy ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezany firenena ary izy anapaka azy amin'ny teny ary izy no manitsaka ny mpamihazana ny divainy firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra sy toa. Zay lazainy toko 7:10 andininy 2 dia lazainy Jaona ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy 9:10 sy ny toko 7:10 andininy 5:10 ka manao hoe manana hery ny teny zay loaka ny vavany ary tena mahatohitra ny ratsy rehetra na iza na iza na vaiza na vaiza. Io no lazainy Hebreo toko 4 andininy 12 maranitra noho ny sabatra roa lela. Io no hazavaina eo maranitra noho ny sabatra roa lela izany no teniny mpanompony ave. Dia aza mieritreritra hoe Jesosy ihany no miteny dia maranitra noho ny sabatra fa izy ny teny araka ny Jaona toko 4:12 andininy 5:12 ka manao hoe zay mino ahy ny asa ataoko nataony koa ary anao asa lehibe no zany aza izy ilaina ny mpiandry rehetra ny pastora rehetra ny mpampianatra rehetra mba hitondra tenin'Andriamanitra manan-kery misy vidiny miseho amin'ny fahafenony amin'ny fotoanan'i Jesosy. Io no lazainy toko 7:10 andininy 2 rehefa manatona ny renin'i Jesosy eren'ny Jaona toko 2 lany ny divay dia hoy Jesosy hoe tsy mbola tonga ny fotoako. Ary ao amin'ny filazantsarany Jaona dia matetika izy miteny an'izany tsy mbola tonga ny fotoako. Fa amin'ity Isaia toko 7:10 andininy 2 dia lazainy hoe tonga tokoa ny fotoana miseho amin'ny fahafenony tokoa ity mpanompony Jehova ity. Hitantsika koa zany ao amin'ny Galatiana toko 4 andininy 4 sy 5. Lazainy Isaia toko 7:10 andininy 2 fa miseho amin'ny fotoanany Jesosy sy ny asany amin'ny maha-mpanompony Jehova azy. Fa hitantsika zany amin'ny fampianarana izay ampitain'ny filazantsarany Jaona fa hitantsika koa zany amin'izay lazainy Paoly ao amin'ny Galatiana toko 4 andininy 4 sy 5. Izy ilay mpanompony Jehova zany Jesosy raha tondroina amin'ny vatana no ilay tokana nanome voninahitra n'Andriamanitra ray, ilay tokana nanaja ary nanoa sy nanatanteraka ny sitrapony rainy. Isika dia mivavaka ray mandeha isan'andro farafahakeliny, raha mba matanjatanjaka dia manao intelo isan'andro atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Izy tsy manao an'izany? Misy tsy manao an'izany ve?
isika dia mivavaka mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro. Fa izany isika tsy manoa, isika tsy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa Jesosy ilay mpanompony Jehova dia hanitokana nanaja ny sitrapon'Andriamanitra, nanoa ny sitrapon'Andriamanitra, nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, nanome voninahitra an'Andriamanitra teo amin'ny fiaina. Eny, noho izany fanoavana fanekena izany dia maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, anterin'ny andininy fahatelo amin'ity Isaia 7:7 ity zany, ary velariny Isaia tenany ao amin'ny 7:50. Azadiny fa vondrona anankiray 7:7 hatramin'ny 7:50, ka ny 3:50 dia famelabelarana n'ity 7:50 ity, ilazana hoe eny maty teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy aza ilay mpanompony Jehova, no izy manaja, manoa, manatanteraka ny sitrapon'ny rainy. Rehefa vakitsika ny 4 dia ohatrany manao tombana ilay mpanompony Jehova, ary toa tsy mahomby ny misionany raha izy tenany no milaza azy amin'io 4 io. Fa manohy manazava an'izany ny Isaia 7:50 ka hatramin'ny 7. Io tenin'Andriamanitra io dia miezaka mifanazava mihitsy mba ho azonao izay tiany lazaina. Fa na dia toa tsy nahomby aza ny misionany dia feno fahatokinana rainy Jesosy, ary amin'izany no iariarian'ny fahombiazany. Jereo 7:4b. Raha jerena ny 7:4a ka manao tombana izy tenany dia toy ny tsy misy fahombiazana ny asany. Fa rehefa jerena ny 4b hazavain'ny 7:50 andininy voalohany ka hatramin'ny 7, matoky feno sy tanteraka ny rainy Jesosy ilay mpanompony Jehova, ary niseho ny fahombiazana. Aoriana kely zany tsika voaresaka an'io fahombiazana izay lazaina eto amin'ny 7:50 andininy 4b io. Fa amin'izao tsika dia jeriny hoe inona marina ilay misiona, na hoe inona marina ilay iraka anirahana ny mpanompony Jehova. Misy iraka anirahana azy. Inona zany iraka zany? Misiona rososiny no hita eto amin'ity Isaia 7:50 ity. Ka raha vakitsika ny 5 sy ny 9 dia ireto no hita ao. Hitondra famonjena. Voalohany, fampidinany Israely. Faharoa, famonjena ho an'ny jentilisa. Zay le misiona rososa. Fampidinany Israely ambaran'ny 5 sy 9a. Fitondrana famonjena ho an'ny jentilisa ambaran'ny 9b sy ny 7. Fa sy io Isaia 7:50 ihany no milaza azy,
Faovakitsika zao ny lioka toko faharoa andininy fahafito amby roapolo. Ilaina indray ny microtsika izy ireo nangatanana. Lioka toko faharoa andininy fahafito amby roapolo ary ny andininy faharoa amby telopolo. Anankiroa zany mba mamaky, ny ray mamaky ny andininy fahafito amby roapolo, ny ray mamaky ny andininy faharoa amby telopolo, samy eo amin'ny lioka toko faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary mety mifandray-masina miditra teo ampianjan'ny tempolo izy. Ary efa nampidiriny ray aman-dreny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba lalànany amin'ny zaza. Dia mitrotro azy izy ka nivelan'Andriamanitra ny mahoy. Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia rehefanao am-piadanana araka ny teninao. Amen. Izy ireo mamaky ny andininy faharoa amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy dia fahazavana fahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Amen. Mamerina ny Israely olon'Andriamanitra dia mitaona ny jentilisa ho tonga vahoakan'Andriamanitra, ireo no iraka ampanaovina ny mpanompony Jehova. Ireo koa no iraka ampanaovina ny fiangonana. Ireo koa no iraka ampanaovina ny fifoazana. Mamerina zay niala ary mitady zay any velany. Raha toizantsika ny famakina ny Isaia toko fahasivy amby efapolo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Ankoatra ilay hoe iraka rososona volazantsika teo dia misy andraikitra rososona lehibe koa ankinina amin'ny mpanompony Jehova. Voalohany, manao fanekena ho an'ny firenena. Jesosy no manao zany fanekena izany. Arak'izay hitantsika amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy Ary ny asa lehibe ny andraikitra lehibe faharoa dia miandry ny olon'Andriamanitra. Andininy fahasivy B ka hatramin'ny andininy fahatelo amby folo. Ireo no misy ny andraikitra rososona. Fa raha miresaka ilay fanaovana fanekena isika, lazay ny Isaia toko fahasivy amby efapolo andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy, dia mahita ny asarobidin'io ao amin'ny lioka toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo, lioka toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo, sy ny Hebreo toko fahavalo andininy fahaenina hatramin'ny fahatelo amby folo. Hebreo toko fahavalo andininy fahaenina hatramin'ny fahatelo amby folo. No hoe miandry ny olon'Andriamanitra na miandry ny olon'Andriamanitra, zay andraikitra lehibe faharoa hita ao amin'ny Isaia toko fahasivy amby efapolo andininy fahasivy B ka hatramin'ny fahatelo amby folo, dia hazo avainy Jaona ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jesosy no mpiandry tsara. Arak'izany ny Isaia toko fahasivy amby efapolo dia hita ho manondro mivantana an' Jesosy avy amin'ireo andiny soratra masina samihafa manazava izany tenin'Andriamanitra izany. Fa no hoe miandry ny ondrin'Andriamanitra dia misy endrika rososona koa isehoany. Izany hoe ny Isaia toko fahasivy amby efapolo andininy fahasivy B ka hatramin'ny fahatelo amby folo, ary ny Jaona toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amby folo, ilazana an' Jesosy ho mpiandry tsara dia miseho amin'ny endrika anankiroa. Ny anankiray voalohany dia manome sakafo sy maneho fitiavana. Io dia azavaina amin'ny andininy fahasivy B hatramin'ny andininy fahafolo. Fa ny endrika iray faharoa dia izao, manao lalana iverenan'ny olona amin'Andriamanitra.
Ny Matio dia milaza hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakale. Fa ny Isaia 7:7, 9:12 hatramin'ny 7:12 dia milaza mazava tsara fa ilay mpanompon'i Jehova dia manao lalana hiverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Eo no hoe mpiandrondra izy ka manome sakafo, maneho fitiavana. Fa eo koa no hoe mpiandrondra izy ka manomana, manao lalana hiverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Dia avelantsika no hoe inona daholo no misiona ny mpanompon'i Jehova. Satria ireo voatanisantsika rehetrarehetra teoreo zany no mamintona azy na milaza azy, ilazana hoe manana misiona roasosona, misy andraikitra roasosona, ary eo rehetra eo dia voazava arak'izay nanazavantsika azy teo. Fa ho jerentsika amin'ny tapany faharoa no hoe ahoana ny fahombiazany zany misiona nampanaovina ny mpanompon'i Jehova izany. Ahoana ny fahombiazany zany misiona nampanaovina an' Jesosy izany. Ity dia amisavisantsika indray ny toko 7:70, 4:40 ka hatramin'ny 4:20 farany. Zay indrindra no ventin-javatra zay alaitsika ao. Ato amin'ity fizarana ity no misy ny teny fanevantsika, ny 4:40. Efa mazava tsara teto fa manondro mivatana an' Jesosy ity mpanompon'i Jehova resahany eto ity. Miorina amin'ny fanekena nataon'i Jesosy ny maha izy azy ntsika fiangonana. Raha tsy misy ny fanekena nataon'i Jesosy dia tsy tafaverina ny Israely babo. Raha tsy misy ny fanekena nataon'i Jesosy dia tsy misy famelan-keloka ialany avy amin'ny fanimpotsampy hanimpony an'Andriamanitra velona. Raha tsy misy ny fanimpona nataon'i Jesosy dia tsy misy izay maha izy azy antsika fiangonana. Raha tsy misy ny fanekena izay nataon'i Jesosy dia tsy misy maha izy azy antsika fifoazana. Izao indrindra no ilazany ten'Andriamanitra azy. Tena tsy manadino ny zanany mihitsy Andriamanitra. Tena tsy manadino ny zanany mihitsy Andriamanitra. Mihoatra noho ny fitiavany reny ny zanany, ka tsy hadinony reny ny manome nono azy. Dia mihoatra noho izany ny tsy hanadinoan'Andriamanitra ny olona izay nanaovan'i Jesosy fanekena. Zao indrindra no ilazany azy. Voasoratra eo amin'ny tanan'Andriamanitra ray mihitsy ny anaran'ny zanany tsirairay. Ny atsika mahafinaritra atsika ny hoe voasoratra ao amin'ny bokim-piankonana. Dia manana bokim-pianakaviana, ny bokim-piankonana mijanona any amin'ny komina, ny bokim-pianakaviana manaraka anao. Ary efa tsy manana an'iny sahirany. Fa eto dia lazay ny Isaia mazava tsara hoe eo amin'ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanoratana ny anarany. Voasoratra eo amin'ny tanan'Andriamanitra mihitsy. Voalohany ny anaran'i Jesosy izay mamonjy antsika. Faharoa ny anaranao izay novonjen'i Jesosy hita eo. Asa moa raha azonareo an-tsaina. Sy voasoratra any amin'ny boky. Voasoratra eto amin'ny tanan'Andriamanitra. Hitany maraina, atoandro, hariva. Fantany amin'ny atsiprie. Dia hoy Jesosy, na ny volondohanao azany hoe voisako. Izany no ampiariarin'Andriamanitra ny fitiavany antsika. Voasoratra eo an-tanan'Andriamanitra mihitsy ny anaran'ny mino tsirairay.
izao ny tombony voatahiry ho mandrak'izay zany. Amin'izao misy an'ity fitaovana ohatrany mahafinaritra fa manahirana ity, soratanao ndraindray tsy eritreretinao dia efa faly virus eo. Soratanao ianao mihitsy koa dia manapa-kevitra mamafy, soloina aloha fa ratsy. Fa ilay voasoratra eo amin'ny tanan'Andriamanitra dia maharitra ho mandrak'izay. Maharitra ho mandrak'izay. Tsy azo fafana na oviana. Amin'ny fotoam-pifidianana dia asiany zalahy le ataony hoe encre indélébile eto. Ny encre indélébile dia tsy azo fafana. Fa aiza zao zay eo? Hasiana indray eo zao amin'ny 2018 fa tsy tratra ny 2019. Fa ilay nosoratan'Andriamanitra eo amin'ny tanany dia maharitra mandrak'izay. Ity dia azavain'ny Jaona 10. Hoy izy, tsy misy maharombaka zay eo ampelantanako. Ato amin'ny Isaia dia ny anaranao no lazainy hoe voasoratra eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Fa ao amin'ny Jaona 10, ianao mihitsy no eo ampelantanan' Jesosy. Ato amin'ny Isaia dia tsy azo fafana tsony le soratra. Fa ao amin'ny Jaona 10, ianao mihitsy no tsy azo alana teo tsony. Eo anao dia eo ihany ianao. Fitiavana re zany re olona. Tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy nitondra an'Israely hiverina avy amin'ny fahababony, mba hiverina amin'izy Andriamanitra feno sy tanteraka. Io dia azavain'ny 7:70, andininy 4:40 ka hatramin'ny 9:40. Zao ny dikan'izany. Ilay teny faneva hoe indro fa nataoko tomboka vatsy eo anateriko ianao, dia milaza hoe tsy azo ovana ny sitrapon'Andriamanitra manalanao avy ao amin'ny fanandevozan'ny ota, mba hiainanao ny fahamasinan'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana. Mazava be zany. Tsy tian'Andriamanitra toetra ao amin'ny fanandevozan'ny ota ianao, fa tian'Andriamanitra ho tehirizina ao amin'ny fahamasinany mandrak'izay. Asiko tomboka vatsy. Tsy azo ozongozony. Zany dia mbola azavaina betsaka ao amin'ny Romanina 7, 10 ary 1:12. Izao no kendren'Andriamanitra ho tafaverina amin'ny tany malalaka, amin'ny tany mahavokatra ny zanak'Andriamanitra. Izay mantsy le tany Kanana, tany malalaka, tany mahavokatra, tany tondra-dronono sy tantely. Hitantsika io ao amin'ny 7:70 hatramin'ny 1:20. Tian'Andriamanitra ho tafaverina ao amin'ny tany malalaka sy ny tany mahavokatra ny zanany. Dia tsy manao filazantsara sosialy efa mba manontany fotsiny. Avy zany le fantrana. Inona ny sitrapon'Andriamanitra mazava indrindra? Hitondranao amin'ny tany malalaka, amin'ny tany mahavokatra, amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Nametraka ny Adama sy Eva tao amin'ny paradisa ny Edena. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Na dia babo azan'i Israely dia nentiny verina nakao Jerosalema, tanànan'ny fiadanana, tany malalaka, tany mahavokatra, tany tondra-dronono sy tantely. Ka inona ary ty fahatrany ty?
Andriamanitra no mamerina ny Israely hiala amin'ny tanin'ny jentilisa. Le jentilisa lozabe. Na tany Egypte io, na tany Babilônia io, fahajentilisana misy olona lozabe. Tsy ny Israely no nanapa-kevitra hiala tany Egypta, tsy ny Israely no nanapa-kevitra hiala tany Babilônia, fa Andriamanitra no mamerina azy hiala avy amin'ny tany jentilisa lozabe, ka entiny makeo amin'ilay ray mpamindra fo, entiny makeo amin'ilay ray be fitiavana, entiny makao amin'ny reny makarakara manome sakafo mahavelona. 2:20 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny toko 7:70 zany. Antsoin'Andriamanitra hiverina ao aminy ny mpanota, ary karakarain'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana ny mpanota. Dia hoy Jesosy rehefa teo ambony hazo fijaliana izy: raha vehivavy indro ny zanakao, raha lehilahy indro ny reninao. Fa ireto dia maneho sy mampiharihary ny fon'Andriamanitra ray feno fitiavana, mamindra fo, miantso ny mpanota hiverina ao aminy, ary manokatra ny varavaran'ny fiangonana azo ahoana mikarakara ny mpanota mahantra rehetra. Dia manontany kely ndraiky, mahakarakara ny zanany ve ny fiangonana sa variana ny hevitra ny tena? Asa ireo jentilisa izay nanohitra dia manohy mangalatra ny olon'Andriamanitra, ary na dia nalaina avy amin'ny fahajentilisana azy ilay olona ka tonga aty amin'ny fiangonana vita batisa, dia mbola misy mangalatra, entiny miverina amin'ny adalany, satria manohy ny asany ny Andriamanitra, tsy izy mangalatra ny zanak'Andriamanitra. Fa satria Andriamanitra efa nanao fanekena, lazainy amin'ny 9:20 teny fanevantsika, dia izao no izy: potehan'Andriamanitra, ravan'Andriamanitra ny fahavalo rehetra. Asany zany. Mazava ary ny fikendrena dia izao: aoka ny velona rehetra halala fa Jehova no Andriamanitra tokana, Andriamanitra tsy toa. Na jentilisa ianao, na Israelianina ianao, aoka ianao anaiky fa Jehova no Andriamanitra tokana, Andriamanitra tsy toa. Izy no tompo, izy no mpamonjy. Hoy ny 2:20 hatramin'ny 2:20 amin'ity toko 7:70 ty. Ho azonao kokoa zany rehefa vakinao ny Matthieu 5:20, 2:30 ka hatramin'ny 2:70. Matthieu 5:20, 2:30 ka hatramin'ny 2:70. Ary koa ny Apokalipsy 7:1 hatramin'ny Apokalipsy 7:7. Mazava arak'izany ny fanondroanan'i Jesosy ho Ebedy Yahvé, na ilay mpanompon'i Jehova, sy ny vokatra sarobidy atolony ho antsika mpanota. Famonjena azo atoka mandrakizay zany, hoy ny filazantsara 5 na Isaia. Tonga amin'ny famaranantsika rehefa lasa dia lasa ny fotoana. Mpaminany nampiasain'Andriamanitra amerina ny Israely olona ny Isaia, nitory fibebahana tamin'ny fotoan'andron'izy. Tena olona ny fidin'Andriamanitra sy tena tiany ny Israely, nefa indrisy lasa babo sy nanompo sampy.
fiainan'ny mpanota rehetra zany no vonjena no tiavina manokana kanefa dia mivadika amin'Andriamanitra. Fitiavana antsika no anomezana an'izao tenin'Andriamanitra zao antsika, indrindra ny nanendrena ny Isaia 7:7, andininy 9 ho teny faneva banjinina hatreto makany mizaika be 7 any Antsiranana. Indro efa nataoko tomboka vatsa eo an-tanako ianao hoy Jehova. Fitiavana antsika no anomezana an'izany tenin'Andriamanitra zany ho antsika, satria na isika zao azy dia matetika no tsy nahatoky, matetika no nivadika. Tsy ampy ezonana antsika ho mahatoky ny mahafifoazana antsika, tsy ampy hitehirizana antsika ny mahazanaka antsika eo anatrehan'ireo ray aman-drenina norona ny fifoazana. Mila ny tenin'Andriamanitra hanitsy antsika isan'andro isika. Mila ny tenin'Andriamanitra hiteny amintsika mandrakariva isika. Mpaminany nilazany ho avy Isaia, koa tsy ny fiainana anatrehany Israely ihany nambarana, fa nilaza zavatra ho avy betsaka izy. Iray amin'ireny ny fanondronan'i Jesosy ho mpamonjy tokana. Toy izany koa ny fiantsoana fibebahana ho an'ny fiangonana ankehitriny, mba tsy ho tafatoetra amin'ny fanamarina telo, mba hahatonga antsika hitoetra sy ho mahatoky, ka hiverina ho tena mpanompon'i Jesosy, fa tsy hanompo sampy na inona na iza. Nanamaizina tanteraka ny fiainana Israely ny fahababoana feno fanompo-tsampy tany Babilônia, fa nataon'Andriamanitra fiasana mahery vaika namerina ny Israely ho amin'ny fiadanana, ho ao amin'ny tanànany fiadanana Jerosalema, Ecurisy mpanjaka Jentilisy. Miantso sy maniraka antsika fiangonana koa Jesosy mba hamerina ny firenena malagasy ho an'i Jesosy. Iza no rasanao? Iza? Rahovina fa miandry ahy maniraka anao hamonjy ny firenena malagasy Jesosy. Sitrak'Andriamanitra ny hitondra ny malagasy ho amin'ny fiadanana. Sitrapon'Andriamanitra zany. Zany ny intsony ianao, zany ny intsony aho, zany ny intsony antsika. Mihoatra no ny fanirahana ny Kristy. Izao fiantsona sy fanirahan Jesosy antsika izao, mba ho tena mpanompony Jehova tokoa ny fiangonana, mba ho tena mpanompony Jehova tokoa ny fifoazana. Atsiary ny mahasarobidiny hoe vita tomboka vatsa eo am-pelantanan'Andriamanitra izaho ianao isika. Miantso sy maniraka antsika koa Jesosy hanao sy havita ny antso iraka, fa misy iraka masina ilany Jesosy antsika. Matanjaka sy mitoetra, mamakivaky ny fotoana sy ny toerana rehetra ny faminaniana milaza mahatokana n'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny mpanota. Faminaniana nentin'i Isaia mpaminany fa marina amin'ny taona 2013 eto Madagasikara. Anterina ny asarobidiny fanekena nataon'Andriamanitra sy ny toky, eny antoka sarobidy ho an'ny fiangonana no ny asam-panavotana rehetra efa nividianan'i Jesosy antsika. Amin'izany dia hijoro vavolombelona isika hanambara sy haneho ny fahamarinan'Andriamanitra voalohany amin'ny toerana rehetra misy antsika izany. Fa faharoa, hanao fanekempinoana mandrakariva koa isika, ka hanao izay ampahamenatra ny fahavalo resy rehetra, ary hananatra sy hanome voninahitra an'i Jesosy amin'ny fiainantsika manontolo. Sarobidy amin'i Jesosy ireo olombitsy atao hoe sisa. Tena sarobidy amin'i Jesosy ireo. Maharitra amin'ny fanekempinoana zany,
mazoto mitsoro vavolombelona zany. Nisy ny sisa teo amin'ny Israely ary mbola misy ny sisa amin'ny Malagasy. Olombitsy reo. Fa izao mamakivaky ny tantara ary ampiasain'Andriamanitra ho famonjena ny maro. Eto dia tsahivona ny amin'ny rangahy Martin Luther, olona iray nivelona tamin'ny tenin'Andriamanitra, nanandratra ny fanekemponono, fa tsy misy na iray aza amin'ny kontinanta eto amin'ity globe ity ka tsy andrenesanao ny fampianarana natolony avy amin'ny soratra masina. Anjarantsika izao ho lasa lavitra eny anerana izao tontolo izao aza ny filazantsara raha mijoro sy maharitra amin'izay ny antsona azy, amin'ny anarahana azy ny fifoazana. Teny faminaniana efa voatolotra antsika tany aloha zany tamin'ny alalan'ireo ray aman-drenitsika, isan'ireny mama Nenilava, mama Volavina Germaine. Mila antsika hitondra ny filazantsara ary antsoina sy irahana amin'izany isika. Antsoina hanazava n'izao tontolo izao, ka dia verenantsika ny teny notoriana tamin'ny alatsinainy fanokafana ity vivoriana ity hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Isaia 40:1. Amen. Ivavaka tsika. Misotranao zay Jesosy, no ny amin'izany fotoana rehetra nomenao anay izany, ny anarana ny teninao. Mangataka aminao zay fanamasina, aza mangina, mitenena, miasa, hamelona isan'andro ny antso iraka, hampanaovinao anay. Ary hampahomby ny fanatanterahanay ny misiona, hampanaovinao anay. Hitaona ny jentilisa maro eto Madagasikara, hamerina rehetra ny ala eto amin'ity nosonay ity, mba hitondra fiadanana ho an'ny malagasy rehetra ny filazantsara zay entina eto. Ampio zay rehefa namasina, hatoky ny fampanantenanao sy hanatanteraka ny sitraponao, ka ho tonga fitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, hitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Sy programanay izany, fa programanao Jesosy arak'izay nampianarinao anay teto. Ampio zahay mba hanao sy hahavita amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen.